dia mbola faly miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Milohana izay hidirantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray eo, mangorakoraka tokoa ny fononay ankehitriny, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny Pasika izao. Raha mieritreritra ny toe-javatra misy manerina n'izao tontolo izao, ary indrindra ny zavatra mianjady eto amin'ny firenena, dia ohatra ny zavatra tamin'ny lasa ihany no miverina ankehitriny, ny aina tao anatin'ny fahoriana, kanefa mimahery-vaika ny loza miatra manerina n'izao tontolo izao. Ary manoloana izany, marina ny tenina hoe irondrona ny ranomasina, ary ho reraka ny fon'ny olona ny fiandrasana izay zavatra hitranga ambony ny tany. Manoloana izany rehetrarehetra izany, tsy fantatra intsony ho avy tompo, fa matahotra sy mangovitra izay, matahotra sy ho lanindringana vokatra ny loza izay miatra. Kanefa izany rehetrarehetra izany, na dia mafy azy, tsy tonga ho azy fa kfe na trompetra tsofinao mba tonga ny olona ho tafaverina tanteraka aminao. Ary tsy mahagaga ihany koa satria toe-javatra nitranga hatramin'izay tamin'ny andro Pasika izay nisiany loza tsy misy to azy tao amin'ny tany Egypta. Zavatra mitranga amin'izao andro ankehitriny izao mba hisaintsaina ny tsara fa sarobidy ny Pasika izay omenao dia Pasika famonjena. Dia ny fanahinao masina no ka hiasa ao anatinay tsirairay avy, anaisotra amin'ny fahakiviana fa hananana efa nantenana ny amin'ny famonjena izay fahatamperanao dia izay ho ny voninahitra ao ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Miainao anatin'ny vanim-potoana ny Pasika sika izao, kanefa dia raha mandinika ny toe-javatra misy dia vanim-potoana mampitaintaina, mampivarahotsa, manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, satria raha mitadidy kelitsika ny zavatra mitranga herintaona lasa izay, lasa tsy mba fanadina fa hisintomana lesona izay nanerina n'izao tontolo izao mihitsy. Dia saiky Pasika izay tena miteraka fisaonana, Pasika miainana tao anatin'ny fahoriana tanteraka mihitsy, maro ny ndringana tao anatin'ny aretina, ary herintaona teo aoriana miverina amin'ny fomba mahery-vaika ny valana aretina izay mamely ny olona rehetra ary tsy mifidy asiana mihitsy, satria na mino an'Andriamanitra na tsy, na mpanompon'Andriamanitra, na mpitondra fanjakana, na mpana-talenta, tsy misy izay tsy tratrany, ary tsy mifidy na mahantra na manan-karena. Ary izany indrindra no mamperitreritra amin'izao vanim-potoana izao, navelan'Andriamanitra hitranga nefa izany, satria tanjona kendrena dia mba hatonga ny olona ho tafaverina tanteraka aminy. Raha mandinika ny soratra masina dia marina ity zavatra voalaza ny Amosy ity, Amosy 5:7-10, manoloana ny toe-javatra mitranga. Izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa izay manan-tsaina ozy dia angina amin'izao andro izao, fa andro mampahoro izao, tena andro mampahoro tokoa izao. Raha ny tantaran'ny Pasika ny jerefana dia tena andro fahoriana, andro fisaonana izany Pasika izany. Marina fa famonjena raha jerevana maimaika zavatra nitanteran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, tamin'ny andro Pasika, fa tsy afaka misaraka amin'ny andro fisaonana satria loza tsy roa aman-tany no niasa tamin'ny zanak'Israely. Ary manoloana an'izany raha mijeritsika ny tantaran'ny Pasika, tsy sasatra ny mamerimberina an'izany. Izay ny Pasika dia famonoana n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay antoka nahatonga ny zanak'Israely ho afaka tao amin'ny tany be fahoriana, nitoeran-doza, nisian'ny aretina maro isan-karazany, nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho tafavoakan'izany tao anatin'izany, kanefa tsy tao anatin'ny fifaliana akory fa tao anatin'ny fitaintainana tanteraka. Pasika fiboana tany amin'ny Exodosy 12, izay Pasika fanginana tanteraka manoloana ny toe-javatra misy, satria niaina tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, ary tsy nisy izay tsy nivarahotsana
raha nandre nikika nitranga tamin'izay vanim-potoana izay vokatry ny famonoana ny matoa rehetra tao amin'ny tany Egipta rehan'ny zanak'Israely ny fitarainana ny fitomanina fidradradrarana tamin'izany vanim-potoana izany izay niteraka orooro tao amin'ny zanak'Israely ary niteraka fanginana tapoka sy ny fanekena sy ny fanajana tanteraka ny fipetra napetrak'Andriamanitra raha te ho avitra satria nanaraka tsakany sy andava ny fipetra nampitain'ny Mosesy izay avy amin'ny Jehova ary tao anatin'ny fanginana tanteraka tsy nisy ady varotra tsony tamin'izay vanim-potoana izay satria tsy te ho tradoza ary izay no mahatonga ny bokin'ny Amosa miteny hoe izay manatsaina dia angina amin'izao andro izao izy fa andro mampahory izao zany hoe raha ny tena marina tsy andro fitabatabana tsy andro fitondrana korota tsy andro fifanenjea fa tokony ho andro tena hifampitaonana mba angina manoloana misehon'Andriamanitra ao anatin'ireny toe-javatra mitranga rehetrarehetra iny mba hatonga ny olona ho tafaverina amin'Andriamanitra ka iray fo iray saina hiady amin'le fahavala iraisana ary tsy mifidy io valana retina mitranga amin'izao vanim-potoana izao tsy mifidy io na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra le olona na samy manana ny firehakevitra ananany na ara-politika na ara-pivavahana tsy mifidy asiny fa asiny avokoa ary eo anatrehan'izay tokony anginany tsy tenena ny vava fa miaino tsara ny afatrafatra rehetra avy amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho tafaverina aminy tsy tongatonga ho azy ange ifepetrapetraka manerina n'ity zao tontolo izao ty indrindra eto amin'ny fireneny avy amin'ny mpitondra fanjakany mba hitandreman'ny olona isam-batan'olona anaja ny fipetra rehetrarehetra hirovana ny tena tsotratra n'le aretina fomba ataon'Andriamanitra zany mba hisaintsaina ny olona tsiraray avy eo raha ny fipetra apetraka ny zanak'olombelona ary vitantsika ny mankatoa azy fa misy kosa nefa fipetra amboniny zany rehetrarehetra zany manampy an'izay rehetrarehetra izay dia ny fipetra avy amin'Andriamanitra dia ny fiantsoan'Andriamanitra ny olona hiverina aminy fa ho aminy misy ny famonjena asehon'Andriamanitra mihitsy ange amin'izao vanim-potoana izao firyfiry niezaka rehetrarehetra atao manerana n'ity zao tontolo izao ty ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fikarohana maro isan-karazany hoentina hanamboarana fanafody ho fanefitra hiadivana amin'izany valana retina zany kanefa etsy andanin'izany me mahazo vahana me mahery vaika le valana retina fa ny olona indraindray manao atsirambina ny afatr'Andriamanitra mitady miezaka amin'ny herin'ny tenany fa saingy ampidian'Andriamanitra ho fahadalana avokoa ngeny fa endreny olombelona rehetra fa tsy midiky zany hoe ratsy ny fikarohana fa tsy mamokatra raha tsy misy ny fiverenana amin'Andriamanitra avelon'Andriamanitra hitranga zany rehetrarehetra zany ka raha olona tonga saina amin'izao andro pahoriana zao andro mampahory zao izy milazai ny bokin'ny Amosa dia mandinika ny tenany izy ao anatin'ny vanim-potoana ny Paska vanim-potoana ny Paska tsy vanim-potoana fitabatabana vanim-potoana ny Paska tsy vanim-potoana hifanenjehana vanim-potoana ny Paska tsy vanim-potoana hifanakianana vanim-potoana ny Paska dia vanim-potoana anginany ny isam-batan'olona mba iraisa-tsaina iray fo anaja ny fipetra mba tonga an'Andriamanitra hiditra ntsehatra amindra fo ka nasitrana ny olona amin'ny vanim-potoana anankiray raha miaiky ny rehetra hiverina marina amin'Andriamanitra afaka miditra ntsehatra Andriamanitra manio ny fahasoavany hitondra famonjena tahaka ny namonjen'Andriamanitra zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany tao amin'ny tany Egipta vanim-potoana ny Paska ozytsika izao vanim-potoana fahanginana vanim-potoana fisaonana vanim-potoana endrasana ny famonjen'Andriamanitra ny toe-javatra misy ao anatin'ny Paska mamerimberina mandrakarefitsika tsy misy ny Paska raha tsy misy ny loza ary ny Paska dia nomen'Andriamanitra mihitsy mba hirovana ny olona tsy ho tradosa zavatra roa tsy maintsy mitranga io nivon'ny Paska misy ny loza tsy roa amatany faratapony fa misy kosa ny famonjena ataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay manaja ny fipetra ary izay no mahatonga antsika miresaka asa tao atsirambina rereo olona ny fipetra rehetra zay tena hiteraka famonjena ho antsika na ara-nofo na ara-panahy mametraka fipetra ny mpitsabo
ny firenena ny fanjakana fehipetra mba herovana ny tena tsotratra ny aretina fa mametraka fehipetra koa Andriamanitra mba ho tandremantsika raha tena iaina ao anatin'izany pasika famonjenjanitsika fa tsy afa-misaraka nefa ireo zavatra anankiroa ary tsy gagitsika amin'izao vanim-potoana izao mia mahazo laka mia mahazo rana ny valana retina satria betsaka ny olona tsy mahay mangina tsy midika izany akory hoe zay ndao sy ny fahafatesana dia tena olona tsy nyaino an'Andriamanitra fa Andriamanitra ny mahafantatra ny olona anankiray hoe tena atreto ny feim-potoana iainany fa ny fandrenesantsika nireny vaovao ireny dia tahaka ny fampitandreman'Andriamanitra antsika hoe saika tsy mbola miatra amintsika ny loza dia anao tsy rambona ve ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary zany rehetrarehetra zany rehantsika manerina nyty zao tontolo zao ty mampivarahontsana zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany mba tonga ny olona andiny tena tanteraka fa mandalo zao fiainana zao sy ny filany ary tsisy zavatra azona ny teherana eto amin'ity zao tontolo zao ty na vola na voninahitra na harena fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray tsy maintsy miala ianao tsy maintsy ho faty ianao mba tsy hatonga antsika hanenina rahatrazay dia nanomeny pasika Jehova raha jerevantsika vetivety ny zavatra mitranga tany amin'ny Exodosy toko 12 Exodosy toko 12 ao anatin'ny vanim-potoana ny pasika ny zavatra mitranga nge tsy hoe miangatra Andriamanitra dia naringan'Andriamanitra ny Egyptianina fa milohany fandringanana satria be dia be ny loza mitranga tao amin'ny tany Egypta rehefa hamoaka ny zanak'Israely izy fa tao anatin'izany efa tamin'ny alalan'i Mosesy no nampahafantarana ny Egypta fa misy an'izany Jehova zany zay tompo ny tantara ka tsy afabela izy matsino an'Andriamanitra ary fa io Andriamanitra io ihany no afaka mamonjy kanefa rehefa tena minimana ampitsofony mafiatoka tahaka ny nataon'ny Farao ny Egypta dia mamaly Andriamanitra na dia teny ary izy hoe ahoana moa no inonay an'izany Jehova Andriamanitra zany fa iza moa zany Jehova Andriamanitra zany no ekenay teny dia eritreritra ve ny Egyptiana mety nyeritreritra izy tamin'izany vanim-potoana zany hoe tsy hanana fahefana aminy Andriamanitra fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny firenena rehetra ary matoa namely ny Egyptiana izy efa nialanenina izy nanao zay nampahafantarina ny Egyptiana zany ho Jehova fa tsy nekeniny Egyptiana zay le toe-pana ratsy tao anatiny mbola na dia teo ary ny loza maro isan-karazany loza folo sesisy ange tao amin'ny tany Egypta ary vavolombelona nahitan'izany ny zanak'Israely mba hahatonga saina koa ny zanak'Israely mba tena hiverina marina amin'Andriamanitra satria reto zanak'Israely reto tao amin'ny tany Egypta ange dia ny fiainan'ny Egyptiana ny ainany ny Andriamanitra ny Egyptiana efa nirona tamin'izany mihitsy ny zanak'Israely no nametrana ny fitokisany netehatra tamin'ny zavatra mahafinaritra teo amin'ny fiainana izy fijangajagana ny filalaovana ny ady sy ny zavatra maro isan-karazany zay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa tonga amin'izay ny loza nitodika ny sain'ny zanak'Israely satria niaritra taminy ny fahoriana mbola tsy tonga ny pasika ka natonga azy nitaraina tamin'i Jehova dia namaly Jehova naniraka amin'ny Mosesy mba hanafaka azy fa sady nanome ny toromarika rehetra tamin'ny zanak'Israely mba ho arahany Mosesy no nampahafantatra koa ny Egyptiana hoe misy an'izany Jehova zany ary nitanjona kenyreny Jehova teo anatrehan'izay ny atonga ny reto firenena jentilesy reto koa anaiky fa Jehova n'Andriamanitra tompony tantara tsy afabela manoloana ny fandaharany fa ninina nampitsofina nanamafo reto Egyptiana reto sasatra ny monomonina sasatra mitenindratsy an'Andriamanitra sasatra ny nano nandahan'Andriamanitra nanamafiatoka teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay satria izy no fe ny zanak'Israely tamin'izany ka nentehitra tamin'ny voninahitra ny hery ny fahefana zay nananany ka nieritreritra fa tsotradoza fa nisy fotoana voatendrin'Andriamanitra dia ny andro pasika ary ny andro pasika dia eo no tena mampatahotra sy tokony hitandremana rehefa mahay mangina ny olona dia manavitra Andriamanitra fa rehefa tsy mahay mangina ny olona ny zavatra hitranga dia zao mahay mitombo ny loza ary dia tsy gagitsika amin'izao vanim-potoana izao tsy resaka fampitahorana akory na ny fianaky ny valana retina manerina n'izao tontolo izao indrindra eto anivon'ny firenena firy ny maty isan'andro san'andro kanefa tsika tsy hitsara hoe
rehefa maty ve de mandahan'andriamanitra fa nataon'andriamanitra ho hitany masontsika ho reny sofintsika hiainatsika mba hampivarahootsana tanteraka amintsika hoe sivy amintsika no manapa-kevitra angina iray fo iray hevitra mba hiverina tanteraka amin'andriamanitra ka hanatena le paska famonjena tahaka namonjen'andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany ny zavatra nikendren'andriamanitra fa saingy inona ny zavatra nisy toe-panahy roa ny zavatra nitranga tao amin'ny tany Egipta ange dia ny toe-panahy zanak'Israely izay nangina tanteraka manoloana ny loza izay niatra ka nakato tsy misy fepetra ny afatra napetrak'andriamanitra ary ny toe-panahin'ny Egiptianina izay tena mitady korotana lava kanefa dia zao tsy afabela fa misy fotoana voatendritrin'andriamanitra andringanana azy ka ho famaizana ny Egiptianina dia ny zavatra nisy rehefa tonga ny paska famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema izay tandintony fahafatesan'i Jesosy Kristy antoka anankiray natafavoaka ny zanak'Israely satria tao anatin'ny fihibohana tamin'izany rehefa mijery amin'ny paska ange dia zao na tsy tenenina tsony ireo tokony ho hiboka dia zao paska fihibohana io ary le fihibohana fididiana amin'ny tena fandinihan-tena fitandremana mba tsy ho azo ny masirasiran'ny Egiptianina ka hitabataba vetsy averoa fa mangina tanteraka ary miandrandra ny famonjena izay ataon'i Jehova fa ny Egiptianina dia nitabataba dia zay no natonga an'i Jehova ny teny Exodosy 4:12 zay averintsika kely ny tantara 4:12 ka hatramin'ny 7:12 hoe fandeha hamaka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho sy ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiky avokoa zany Jehova zany hoe hampafantatra mihitsy an'izao tontolo izao Jehova ny tompo marika ny amin'ny famonjena tsy afabela na iodika avy na iodika avanana ny olona raha mbola miodina amin'andriamanitra ny olona dia zao tsy afabela ny amin'ny loza izay mitranga afaka ny eo dia ho avy koa ny mahery vaika kokoa noho ny teo indray mandra-pahatonga ny olona baboka tanteraka fa Jehova no Andriamanitra tsy hoe ny zanak'Israely fotsiny takiana tena hiverina amin'i Jehova fa na ny tsy mahalala ary mba hiaiky tanteraka fa atokana io Andriamanitra io ary Jehova ny tompo marika ny amin'ny famonjena ary ny raha ozy dia famantarana anareo amin'ny trano izay hitoeranareo raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsisy loza andriganana anareo raha mamely ny tany Egipta andro paska io paska dia zao amin'ny lafiny anankiray famonjena ho an'ny olona nanaja ny fepetra na hay nangina araka ny teniny Amosa hoe tena ny mana-tsaina amin'izao andro zao izy dia mangina fa andro mampahoro zao tsy andro fitabadabana satria fahavalo iraisana dia io toe-javatra mitranga io apetraka daholo ny maizy ny tena rehetrarehetra ny ampopo firehan-kevitra rehetrarehetra fa miaraka mitalao amin'Andriamanitra mba amindran'Andriamanitra fo ary ny fomba amindran'Andriamanitra fo dia zao misy ambatan'olona miverinao aminy amin'ny andro paska manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra araka ny resantsika hoe paska dia mariky ny fahafatesan'i Jesosy ary zay fahafatesan'i Jesosy zay no mitondra famonjena ho an'ny olona loza etsy an-daniny fa ny zavatra mitranga nefa tamin'izany vanim-potoana izany fa tena fananarana ny Egiptianina ange mbola tsy ny Egiptianina rehetra no naringana fa mbola ny matoa ary miafina ao anatin'izay le matoa zay le hoe le zavatra tena namikirana satria teo amin'ny olona zany hoe matoanao zany tahaka ny ainao mihitsy zany le tena tianao le nanankinanao ny fiainanao le niverinao fahandovanao fa raha jerevantsika amin'ny sehatra ara-panahy ny atao hoe matoa dia tena le zavatra tena niverinao ambony no ny rehetra vola fahefana olona ny anteherana voninahitra zany ny matoa kanefa mbola tsy le Egiptianina rehetra no naringana fa mbola ny matoa natao hitan'ny Egiptianina aloha fananarana azy hoe isitona lesinao amin'izany ve fa fananarana koa ho any zanak'Israely zany hoe tena le zanak'Israely ve ahisitona lesona taka an'izany ka hiatra aminy keo ny loza efa niatra tamin'ny Egiptianina fa nangina zanak'Israely ary tsy vita ny zanak'Israely rereny fa tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nahita ny herin'Andriamanitra ny firenena jentilisa sasany ary azo antoka fa nisy Egiptianina tamin'izany vanim-potoana zany resy lahatra fa Jehova no Andriamanitra dia nanaiky ny fepetra niaraka ny tandrona ny paska tamin'ny zanak'Israely dia tsy maty ny matoany
tsy rindrana izy fa isan'izay navotan'andriamanitra. ary io nisy fotoanantsika lesona inona ny toejavatra nisy tamin'ny paska tsisy afaka ilaza iza no egiptiana iza no israely fa milaza toe-panahy amin'izao vanim-potoana zao. misy ny manana toe-panahy ny zanak'israely ary ny olona manana ny toe-panahy ny zanak'israely tsy hoe marina ny zanak'israely fa diso izy ireo fa le olona manaiky ny sepetra rehetra napetraka taminy mangina fa mankatoa zay rehetra lazaina mba ho famonjena zay natao hoe zanak'israely. ary izy misy nefa manany toe-panahyn'ny egiptiana reo tena tsy mirarahany sepetra zay ampetraka miezaka manakivy olona miezaka managamy olona miezaka mandreraka ny fon'ny olona mahatonga ny olona iraviravy tanana reo mitoetra ny egiptiana ny zavatra ataony jehovah nefa de zao mbola ny matoa naringana rehefa tonga ny paska fa mbola tsy ny egiptiana tsy reo olona mafiloha reo akory tsy reo loha mbola naringana fa mba atonga an'andriamanitra ampisaitsainana izy ireo fa ny zavatra hitrangange de zao tsy maintsy ho avy ny paska ary de eo ny tena tokony hitandremantsika amin'izao vanim-potoana zao satria ny paska vo maika mihamafy ny loza vo maika mihamafy ny fahoriana tena andro fisaonana mihitsy satria nahoana misy foana ninonina hafatra ampitainy manana ny toe-panahy ny zanak'israely sy manana ny toe-panahy ny egiptiana ny tena tsara indrindra de aloha miverina amin'i jehovah tahaka ny zanak'israely manaja ny fepetra ary zay fanajana ny fepetra zay rehefa mety ho fepetraka hitondra famonjena fanasitranana ankatoavina tsy misy fepetra satria ny faneketsika ny fepetrapetrakaolombelona de faneketsika an'andriamanitra zany ary mipirimotsika tsy milaza hoe maneke ny fahefana zay misy tsy misy fahefana tafapetraka afa-tsy zay napetraka andriamanitra ka raha mandany fahefana zay misy de mandany fa mandan'andriamanitra mihitsy ary zay no hitezanantsika mandrakariva io ny fahefana zay misy ny fanjakana zay misy tsy afaka tafapetraka teo zy raha tsy andriamanitra no nametraka ao zany hoe solotena an'andriamanitra mba ho fierovana ao atsika ny anjaratsika tsy monononona fa manaiky ny fahefana zay misy. Jehovah raha de miteny amin'ny alalan'ny mpanompony hoe afomba hoana ozy no anekenao an'andriamanitra zay tsy hitany masonao kanefa ny olona zay hitany masonao aza tsy vitanao no mankatoa azy fiza mitoetra an'andriamanitra zany rehetrarehetra zany ka raha olona hiverina amin'i jehovah de zao asehoy aloha amin'ny zavatra hita maso ekenao ny tompona andraikitra zay napetraka raha tena mahalalan'andriamanitra fa tsika ohatra tsika eto amin'ny firenena nge toko miantsoan'andriamanitra avokoa ka raha olona mahafantatra an'andriamanitra de zao ekeo ny mpitondry ekeo ny fahefana zay misy ekeo ny fepetra rehetra zay apetraka mba atonga ny fanavotan'andriamanitra ho amintsika isam-batan'olona. Exodosy toko 4 ihany inona ny zavatra mitranga ny 7:20 ny zavatra mitranga ny 7:20 ka hatramin'ny 30 ary noho ny mamatonaly jehovah ozy namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lamatoan'ny farao zay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamatoan'ny babo zay tao an-tranomaizina mba am'izay voaloha teraka ny biby fiompy rehetra ary ny foram-bolaly farao zy de izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egiptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana zay ny zavatra nisy. Ary rehefa tena mijery ny toejavatra am'izao vanim-potoana zao nketsika de zao tena tsisy zavatra maro ny olona intsony na vola na rena na voninahitra fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray tsy maintsy lasa fa saingy navela hitranga tamin'ny farao sy ny egiptianina rehetra zany ary tsy nisy zay trano tsy nahafatesana ozy andro paska io andro paska fa saingy famonjena kosa ho any zanak'israely ary io no natonga antsika nyresaka hoe nanginanke ny zanak'israely fomba hoana moa mitabadabanao manoloana ny fahoriana zay mitranga amin'ny hafa de jerevo ny zavatra manoehitra am'izao vanim-potoana zao ndraindray ny fahafatesana sy ny fahoriana mitraika eto amin'ny firenentsika mbola mahafaly ny olona sasany ihany zany fa saingy tsy mbola tratrana izy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary tsy mahagagytsika fa zavatra tokony ho tandremana de zao mangina azao ny fepetra kanefa aza dino mivavaka amin'andriamanitra fa ninoniny naezaka ataotsika mba hirovantsika tena rehefa tsy tafaverina amin'andriamanitra tsy misy dikan'izany rehetrarehetra zany ary tsy mijanona treo ihany
zay lefa anginana zay fa tokony ho fiainany zanak'olombelona rehetra manomboka nyvanim-potoana zay nanavotan'andriamanitra ny zanak'israely ivoaka tao amin'ny tany Egypta ary nampanantena izy tany Kanana zany hoe misy ange ny fanantenana na dia izao ary ny zavatra mianjady amintsika misy ny fanantenana mbola te hamonjy Andriamanitra mbola te hamonjy Andriamanitra araka ny zavatra nambarana any amin'ny fitomanina 7 andiny faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habe ny famindram-pony fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona tsy sitrak'Andriamanitra fa safidimpon'ny olona ny mahatonga an'izany fahoriana izany ao anatin'ny vanim-potoana ny Pasika sika dia tsigakitsika mahita ny toe-javatra mitranga me mitombo ny olona tratra ny valanaretina me mitombo ny maty ary tsy eto amintsika ihany fa manerina n'izao tontolo izao vanim-potoana ny Pasika satria nahoana rehefa tena dinihana ange dia mampitodika amin'ny zanak'Israely na ny kristianina aloha voalohany indrindra mba tonga ny kristianina tena andinika tsara hoe tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fomba hanompoako an'Andriamanitra satria ny zanak'Israely voalohany indrindra no anarina mba ho tafaverina marina amin'Andriamanitra ry tsy amin'ny alalan'ny teny eo am-bava fotsiny fa amin'ny alalan'ny fiondrena ao anatin'ny soratra masina hoe tena le marina raha-tsoratra masina ve no fikiry ny kristianina rehetra fa raha ny kristianina fotsiny ny fiangonana rehetra zay samy manany doktrina no miveriny indray mandeha ao anatin'ny soratra masina ka manaiky ny famarinany teny soratra masina tsisy fanavahana satria ny marina dia tokana iny fa tsisy marina samy hafa zany fa matoa misy marina maresy lahatra amin'ny fiangonana ray fa tsy maharesy lahatra amin'ny fiangonana ray avy amin'ilay fiangonana ny mahatonga an'izany fa tsy avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tokana tsy hoe ny Andriamanitra ny fiangonana ray dia tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ny fiangonana ray fa io Andriamanitra tokana io ihany ny ivavahana fa saingy ilay hevitra ny tenin'Andriamanitra misy manolana dia manjary mahatafitohana an'Andriamanitra satria tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hanovana n'io tenin'io fa tia miverina ao amin'ny famarinana ka raha ny kristianina fotsiny no miverina amin'Andriamanitra resy valana retina io ndraindray zavatra tena heverin'ny olona fahadalana zany fa ninona ezaka ataon'ny olona rehefa tsy eo ny fanambina an'Andriamanitra tsy misy dikany kanefa ao aorianan'ny Pasika mbola enjana ake ny zavatra hitrange tao amin'ny Pasika ny matoa tao amin'ny Egypta hatramin'ny matoan'ny Farao ka hatramin'ny matoan'ny Baba hatramin'ny matoan'ny tany an-tranomaizina matoan'ny biby fiompy zany hoe le zavatra nanankinan'ny olona ny fanantenany rehetra ringana avokoa mba eritreretany ny Egyptianina sy eritreretany zanak'Israely fa rehefa tafavoaka avy eo vao mainka ange enjana ny zavatra mitranga ary io ny tokony hitandremana ho an'ny olona tsy mahay mangina satria amin'izao andro zao hoe tena zay manatsaina ozy dia angina mihitsy amin'izao andro zao satria andro mampahory zao fa ho an'ny olona tsy mahay mangina dia manahirana kanefa na izany naty zany aoriana ny vanim-potoana ny Pasika dia misy ny teny fikasana zay apetrak'Andriamanitra Exodosy 4:12 Exodosy 4:12 voaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy mbola tonga tany amin'ny tany Kanana fa misy ny lalana miainga avy eo amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana ary misy zavatra takian'Andriamanitra amin'ny olona dia ny hanajana mandrakariva ny fepetra raha te ho tonga any amin'ny tany Egypta raha te ho tonga ho any amin'ilay tany ny fanafahana dia fanekena ny lalàn'Andriamanitra kanefa teo anatrehan'izay rehefa tena tratra ny loza ny tao amin'ny tany Egypta inona zavatra mitranga navelany nandeha ny zanak'Israely satria natsapa fahoriana mafy kanefa rehefa tafavoaka ny zanak'Israely dia inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga any amin'ny Exodosy 4:12 dia nanjary adin'le Egyptianina indray ny loza nanjopa azy dia rehefa lasa ny zanak'Israely tapaka hevitra indray izy andeha hanenjika tsy natoky ny herin'i Jehova lasa andeha hanenjika ny zanak'Israely zay efa tafavoaka ary teo anatrehan'izay no entina ampahirezana antsika vao mainka ame mafy ny loza vao mainka mienjana ny zavatra mitranga kanefa dia tia tenin'i Jehova ity Exodosy 4:12 ny 17 sy 18 dia
de zao voatsoratra ao aroa no sisy tamin'ny olona aza matavatra ianareo mijanona vao hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony anareo anio fa ny Egiptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina de io no tonga antsika amresaka hoe zay teny fikasan'zay teny fikasana ho an'ny olona mangina fa tsy mitabataba fa hiavaka eo am'izay mangina sy ny tsy mangina hiavaka eo am'izay ny olona mitabataba sy ny olona mandiny teny hiavaka eo am'izay ny olona miverina amin'Andriamanitra sy tsy miverina amin'Andriamanitra miavaka eo am'izay ny olona akatoa ny fipetra sy tsy manaja ny fipetra mbola ny matoa no lasa tamin'ny andro Pasika fa rehefa afaka ny Pasika ina am'izay ny zavatra mitranga de zao nanenjika ny zanak'Israely izy ary tonga ny zanak'Israely misy lalana mahagaga nataon'Andriamanitra nanasaraka ny ranomasina mena ary nandiha tany maina ny zanak'Israely le mpitany ranomasina mena andositra ny fahavalo de ny Egiptianina zay tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra efa ringana ny matoany de vetivety eo fotsiny nohatra ny nalefa ny zanak'Israely fa saingy ririndasa tsy tsaroana tsy tsapantsony ny fahorinany anjady taminy hatramin'ny matoany Farao ka hatramin'ny matoany Baba hatramin'ny matoany biby fiompy efa ringana de mbola lasa ndray nanamafiatoka mba misy matoa vonoana tsony am'izay vanotony zay tsisy matoa vonoana tsony fa ny zavatra mitranga nefa raha raisitsika ny andininy fa telo amby roapolo ny andininy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo niditra tao amin'ny ranomasina mena ny zanak'Israely nandeha tany maina de mba nieritreritra koa ny Egiptianina hoe tany maina io andao enjehana niditra tamin'ny tany maina fa tsy mitovy ny itondran'Andriamanitra ny olona manaja ny fepetra sy ny olona tsy manaja ny fepetra samy niditra tao anatin'le ranomasina mena zany hoe mieritreritra fa ho tafavoaka teo fa tsy nieritreritra ny zavatra hitranga inona ny zavatra mitranga de nanenjika azy ny Egiptianina oska nidina nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina de ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny sy mpitaingity soavaliny ary tamin'ny fiambenana maraina de nijery ny tobon'ny Egiptianina tao amin'ny andro hafa sy raona Jehova ka nampifanatrika ny tobon'ny Egiptianina nampifanaritaka ny tobon'ny Egiptianina ary nanala ny kodiany kalesiny ka nampasarotra ny nandianany de hoy ny Egiptianina aoka ndositra ny tavan'i Jehova isika ozy fa Jehova no miady amin'ny Egiptianina ho an'ireo zany hoe resy lahatra tanteraka ihany ny Egiptianina ary zay le ary amin'ny Exodosy toko 12 de ary ny Andriamanitra ny Egiptianina de ho tsaraika efa mivonona ny matotsy ny sitona lesona fa ny zavatra mitranga tamin'ity vanim-potoana ity mbola niditra ihany tsy ny matotsony no ringana am'izay vanim-potoana zay fa le olona zay nanamafiatoka tsy nanaja ny fepetra fa mbola nanao atsirambina tsy ny sitona lesona tamin'ny zavatra lasa fa anka reny olona reny efa maty fa niatra tamin'ny teny any am'izay ary zay no natonga ny Jehova hiteny eo amin'ny andininy fa 17 ka hatramin'ny 20 rehefa mafiatoka le olona de zao nolazain'i Jehova indro zao anamafy ny fon'ny Egiptianina ozy de hiditra nanenjika azy izy de ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingity soavaliny de ho fantatry ny Egiptianina fa zano Jehova ozy rehefa ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingity soavaliny ny mpanohatra rehetra any Jehova ahafantatra amin'ny vanim-potoana anankiray Jehova n'Andriamanitra ho fantatra zao tontolo zao tsisy famonjena akoatran'ny fianteherana amin'Andriamanitra ho fantatry ny kristianina rehetra le Andriamanitra zay nametraka ny teniny tsy miova ao anatin'ny baiboly ka raha tena miverina amin'Andriamanitra de zao tena asehoany voninahiny fa ho an'ny olona tsy manaja ny fepetra napetraka Andriamanitra de zao fandringanana tanteraka satria inona ny zavatra nisy tsy ny matotsony efa lasa ny matoa fa zao le olona mafiatoka lasa mifototra taminy am'izay le izy ringana tao anatin'ny ranomasina mena kanefa niafatra Andriamanitra ho fanomezana fampanantenana ao atsika ny andininy 17 ka hatramin'ny 14 zay anamafisatsika ny teniny voalaza ary amin'ny bokyny Amosy toko 5 ny andininy 17 hoe koa zay manatsaina de angina am'izao andro zao fa andro mampahory zao ka na andro mampahory ara zao zay le fahanginan'zay tsy sitrapon'ny olona fa baiko avy amin'Andriamanitra
ho an'ny olona manaja ny fipetra ka raha tapa-kevitrytsika anaja ny fipetra tapa-kevitrytsika anginy tapa-kevitra isika tsy tabataba dia ozany lazain'i Jehova ny 7:4 ary ho mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataonao anareo anio fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa anginy famonjen'i Jehova nazahoantsika tena fanasitranana tanteraka ary mahita fomba mahagaga Andriamanitra anavotana ny olona manaja ny fipetra inona reo olona ny tokony atao hoe dia zao raha tena matoky an'Andriamanitra manekeny fahefana zay misy ajao ny fipetrapetraka atsaharo ny fifanenjehana atsaharo ny tsy fifankatiavana atsaharo ny fifanomezantsiny fa aoka iray fo iray saina anaja ny tenin'i Jehova hoe mangina fa raha mahay manginitsika dia ho hitantsika ny famonjen'i Jehova zay ataonao amintsika fa mety tena marina ankeny tenin'i Jehova raha mahay mangina ny olona dia zao na ny valana retina na ny fahavalo tsy manaja fipetra rehetra ny Egiptianina zay hitanareo anozy tsy ho hitanareo tsony mandrakizay fa hitanareo ny famonjena zay ataon'i Jehova ho anareo avy amin'i Jehova ny famonjena fa tsy niezaka ataon'ny olona kanefa zany tsy midika hoe tsy ezaka ny olona fa niezaka ataon'ny olona dia apetrany eo anatrehan'Andriamanitra mba avitra antsika ka eo anatrehan'izay Paska tsy mbola afaka ny loza aoriana ny Paska vao mainka ne mafy eo fa miandro fotsiny Jehova izy amintsika mangina fa ny fahanginantsika no antoka andraisantsika ny famonjena avy amin'Andriamanitra satria tsy sitrak'Andriamanitra no mampahory ny olona ozy tsy sitrany fa na dia mampahory ary izy ihany mbola anasitrana izy ihany mbola anasitrana ka matoky sy mihina fa nizaniza mandrezo afatra zao dia anana fanantenana ao anatiny niezaka rehetrarehetra atao dia aleo mitodika amin'i Jehova dia atsahatra ny fimonomononana rehetra fa aleo mentehitra amin'Andriamanitra satria izy ny tompon'ny famonjena ary ataon'Andriamanitra fantatra manerana an'izao tontolo zao manerana n'ity firenena ity Jehova no Andriamanitra Jehova le nanome ny Paska ao anatin'ny Paska dia zavatra rozy ny mitranga famonjena fandriganana aoriana ny Paska mbola izay ihany koa ny zavatra mitranga ho an'izay mangina famonjena ho an'izay tonga ny fanenjehana fandriganana tanteraka tamin'ny Paska no matoa no maty fa aoriana ny Paska le olona tompony matondray indray no faty mba tsy ho tonga amintsika izany rehetrarehetra zany fanantena ny famonjen'i Jehova tsika tiany Jehova hipetraka ho isan'ny manantsaina mangina andro mampahory zao ka rehefa mankatony tenin'i Jehova ary zay le fipetra tsara indrindra tsy hoe mangina fotsiny amin'izao ange fa mampandefitra no maizy atsika tsiraray avy fa manaiky ny fipetra rehetra apetraka na napetraka ny manam-pahefana na napetraka Jehova tsy afa-misaraka ireo zavatra ireo dia ho hitantsika ny famonjena zay ataon'i Jehova ho atsika isam-batan'olona voninahitra n'Andriamanitra rerany hivavakitsika Jehova Andriamanitra ray dia misaotra anao satria Andriamanitra be fitiavana ianao tsy mba manafina ny zavatra ho tanterahanao amin'ny olona fa Andriamanitra mamindra fo famonjena dia ambaranao dia mimelo fandriganana koa asehonao dia mimelo ary anjaranay misafidy tompo na hipetraka ho isan'izay hovonjena na hipetraka ho isan'izay horingana kanefa dia mangataka ny alehibe mifanondram-ponao tompo mamela anay mamela ny firenena rehetra tsy akanavaka na izy na izy jereo araka ny habe mifanondram-ponao fa aza jerevanao araka ny habe ny faratsiana fa mijaly ny vahoaka tompo angatahany aminao dia mifanainao masina no hiasa ao anatin'ny olona tsiraray avy mba fa mitodika tanteraka aminao ka atsapany ny tomba midy ny fahanginana izay antoka hanavotanao anay dia matoky sy mihmy fa ianao Jehova Andriamanitra ray dia hamindra fondrindra amin'ity firenena ity hiaro anay ny amin'ny loza izay mitranga enezaka rehetra izay tanterana apetraka eo am-pelantananao tompo mba ho fantatry ny rehetra fa ianao Jehova ny ten'Andriamanitra dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva